5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manulcianoni vaovao. Vahaolana hitondra ny Madagasikara amin'ny fanatsarana ny fari-piainan'ny mponina avy no raisin'ny mpitondra amin'izao fotoana. Raha lazaina fa i Madagasikara tsy maintsy mandroso, i Madagasikara anaty fahantrana lalina no hita. Mbola anaty fahasahiranana lalina ny eo anivon'ny kompania mpitaterana Madagascar Airlines amin'izao raha ny tatitra nataon'ireo tompon'andraikitra tamin'ity androany ity, indrindra ny lafin'ny fanefana ny trosan'ny kompania. Efa niaina ihany koa io ireo tompon'andraikitra ireo ny fiaramanidina miasa eo anivon'ity kompania mpitaterana ity amin'izao. Azo sarobidy amina botry no tanterina amina camion ao amin'ny port Mahajanga nanomboka omaly ary nitoy androany. Hatreto aloha tsy mbola fantatra mazava ny toerana ny avian'ireo azo sarobidy ireo, na avy any Soalala na avy any Mitsinjo. Tsy mbola fantatra ihany koa izay tena tompony sy ny toerana alehany. Misy olana amin'ny fahasalaman'ny atovava sy ny nify avokoa ny 700 ny malagasy hoy ny mpitsabo. Nandritra ny fankalazana tamin'ny fomba ofisialy ny fahasalaman'ny nify sy ny atovava tao matsiatra ambony. Azo ataony misoroka mialoha ahafahana mampiena io salanisa ambony io. Any ivelany nametraka volavolana tetika asa ho an'ny filan-kevitra ambon'ny firenena mikambana omaly États-Unis iantsona fampisaharana ady tsy misy atakandro sy amitsorana ireo takalonay ao Bande de Gaza raha ny fanambarana nataon'ny Anthony Blinken, sekretera mpanjakana Amerikana tamina fahitalavitra saodiana omaly alina. Ary avy hatrany ary ny antsiprindreo. Alakamisy araiky amby roapolo ny volana martsa taona 2024 falitafahoana amin'andray tenako tompoko lasy tompoko vavy atao anatin'ny fampalalambo avao aterina ny arahaba omba piraritso ary manasanao ampanajana anjony fampalalambo avao anomboantsika ny fotoana avy hatrany. Vahaolana hitondra ny Madagasikara amin'ny fanatsarana ny fari-piainan'ny mponina ve ny raisin'ny fanjakana amin'izao fotoana. Raha lazaina fa i Madagasikara tsy maintsy mandroso, Madagasikara anaty fahantrana lalina no hita. Matoa andatsoratra Gaëtan Andriatsilavo. Fifandrifian-javatra ve sa rehefa iroso amin'ny fifidianana tahaka izao vao mipoitra avokoa ireo karazana tsy fanaran-dalàna ketrehana any ambadikany. Ireny ny taom-bovombe andro ireny ohatra karapanondro misy 420 sy sary tapaka misy 770 niaraka tamina fitomboka sy fera fipasohana no tratra. Ireny ny tao Mahajanga faharoa ireny izay voalaza fa anjatony maro ny olona izay tsy teo anivon'ny fokotany akory voasoratra anaty lisam-pifidianana. Fifandrifian-javatra ihany koa ve ny fanendrena ny lehibe distrika sy préfet amina faritra maromaro araka ny nivoaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly. Ny sasany naverina amin'ny toerany teo aloha, ny sasany nesorina ka nosoloana hafa. Fifandrifian-javatra ve ny filazana fa ho afanganina ny fanafarana vary dia mialina taona avy any Inde ahafana miroso amin'ny famatsiana vary mora ho an'ny vahoaka tena sahirana. Hatreto aloha raha ny sary hita dia nandrombahana fahefana amin'ny fifidianana ho avy no mahadodona ny mpitondra. Adimy tanteraka ny sosialim-bahoaka sy ny fijalian'ny mponina manoloana ny fisondritry ny vidim-piainana. Ankilan'izay, izahana avily amina zavatra hafa hatrany ny sain'ny vahoaka, anakonana ny tsy fahombiazana eo amin'ny fitantanana sy ny fitondrana ny firenena. Tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly ohatra fa noho ny fanarahana teo amin'ny vondron'ny orinasa malagasy, mpampiasa sy ny vovonan'ny syndikan'ny mpiasa malagasy dia ampiakarina 100 ny karaman'ny mpiasa. Anatin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly hatrany nefa voalaza fa ny fanjakana malagasy mihitsy no nanao fangatana manokana tamin'ny gouvernemanta indiana anesorana ny fandarana napetraky ny gouvernemanta indiana araka ny taratasy ny 20 Jolay 2024. Tanjona amin'izany raha ny fanazavana ny ahafana mamatsy vary mora ny vahoaka tena sahirana. Izany hoe raha ireo no jerena tsy misy vahaolana ho fampiakarana ny vokatra ato anatiny. Ny fanafarana trano no imason'ny mpitondra. Tohizana ny fanambazana ny mponina amin'ny vary mora sy ny tolotolotra itseroa.
Mahavonjy ny varomora ary sitraky ny mponiny izany amin'izao fahasarotam-piainana izao. Saingy vahaolana maharitra ho an'ny firenena ve izany amin'ny maha-mpitondra fanjakana. Efa irany rehetra mahalala fa vitsy ny famokarana sy ny fandraharahana anatiny eto an-toerana ka mironona amin'ny fanjifana ny akamaroan'ny malagasy. Raha tsy misy ny famokarana, tsy misy ny fanondranana, kanefa mitombo hatrany ny fanafarana avy any ivelany. Taoriny ny fianianana nataony teny Mahamasina, nanamafy any Rajoelina fa hijery kokoa ny sosialim-bahoaka, saingy amin'ny endriny manahoana izany raha mbola tsy hita taratra 3 volana aty aoriana. Raha jerena ny 5 taona lasa, nijerena ny sosialim-bahoaka izay no mafisina nandritra io fianianana io ihany koa, araka izay nampanantenaina ve ny vokatra azo. Raha ny fiainan'ny mponina sy ny fisondrotry vidim-piainana ankehitriny, mbola mitombina ve ny filazan'ny mpitondra fa noho ny fandalovan'ilay valanaretana Covid-19 no nahatonga ny firenena malagasy ho tahaka izao, sa noho ny tsy fahaiza mitantana, tsy mijery afa-tsy ny tombotsoa manokana. Raha nisy ny fitsinjovana ny vahoaka sy ny firenena, ny atsara ve ny fiainan'ireo tantsaha? Manana ny hoaviny ve ireo mpianatra? Ny roborobo ve ny fandraharahana sy ny fampiasana vola, indrindra ireo orinasa malagasy? Ny atsara ve ny fiainan'ny mponina raha toka ny tombony isan'ny mpivarotra sy ireo mpanao bizina madinika? Moa ve tsy farany hatrany Madagasikara amin'ny lafiny rehetra raha misy ny naoty mivoaka aty amin'ny firenena afrikanina? Ankoatra ny hoe mitazona ny rambony, mbola maro ihany koa ireo skandale na tranga mamoehatra manimba endrika antsika eo imason'izao tontolo izao. Mifandraiky amin'izay ihany dia mbola anaty fasahirana na lalina eo anivy ny kompani mpitaterana nabakabaka Madagascar Airlines amin'izao raha ny tatitra nataon'ireo tompony andraikitra tamin'ity androany ity, indrindra amin'ny lafiny fanefana ny trosan'ny kompani. Efa niena ihany koa ireo tompony andraikitra ireo ny fiara-nanidina miasa eo anivon'ity kompani mpitaterana ity amin'izao. Ny araka naifisona mitatry ny antsipirina izay. Nanao tatitra mahakasika ny kompani mpitanterana Madagascar Airlines ireo tompony andraikitra eo anivon'ity orinasa mpanjakana ity androany. Nandritra izany no nanaovany tatitra mahakasika ny olana izay lalongany ity kompani mpitanterana ity, eo ihany koa ny paikady vaovao apetraka amin'ny fanarenana izany. Saika ny trosa no isan'ny manditika ity orinasa ity hatramin'izay ka hatramin'izao. Mbola maro ny trosa sy ny vola tokony efainy ity orinasa ity raha ny fanazavana. Isan'izany ny latsa-kempoka izay alefa eny anivon'ny CNAPS izay tsy voalohany ity orinasa ity. Oui, c'est vrai. Alors d'abord, on a mis un point d'honneur à faire plusieurs choses. Eny, marina fa maro ny olana izay nosedraina, fa voalohany tsy nisy ny fandroahana, fa tao avokoa ny olona rehetra, ary izay no zava-dehibe indrindra. Faharoa, mety nisy ny fahatarana tamin'ny fandoavana ny karaman'ireo mpiasa, fa naharay karama avokoa izy ireo. Fahatelo, marina fa misy tsy voalohany ny latsa-kempoka eo anivon'ny CNAPS hatramin'izao, fa izy ireo no voalohany amin'ny fandoavana ny vola amin'izao. Amin'izao, ny CNAPS no anaovana fandoavana vola voalohany amin'izao ao anatin'ny herinandro sy ny volana ho avy izao. Donc on va mettre un point d'honneur dans les semaines, dans les mois qui viennent, de se mettre à jour avec la CNAPS. Nanamafy ny teo anivon'ny kompani mpitaterana Madagascar Airlines fa mbola miato avokoa ireo vola long courrier na ireo sidina alavitra nataon'ny kompani mpitaterana, eo ihany koa ny sidina régionaly mampitohy any Madagascar amin'ireo nosy rahavavy, fa anamafy ny sidina ato anatin'izy ireo. Mitondra fanazavana mahakasika ireo fiaramanidina sy samiasa ireo tompony andraikitra androany. Amin'ny tempo zao tamin'ny taloha Plan Phoenix atera enina no teo ampiratanatsika roa ny asa, rehefa ireo no faina daholo. Tao anatin'izay fotoana izay zany no nisy hoe ao anatin'ny restructuration flotte hoe ahoana ny amerenana ny tony atera sasany tony izay tsy miasa, dia depuis an'izay fotoana izay zany tsika zao efa namerina atera roa, dia mbola misy négociation ho an'ny sasany zany, fa amintsika miteny zao zao atera roa nefa lasa miverina any amin'ny tompony atera roa manidina ny atera troisième atera prévu anidina any amin'ny volana mai any dia hiditra indray ireo atera vao nafarana zany à partir ny mois de juin juillet hatramin'ny septembre any faharoa. Isan'ny olana lehibe tsy mahatafarina ity kompani mpitaterana ity nisy falafosany solika raha ny fanazavana, antony mahatonga ireo kompani hafa tsy mety miasa eto Madagasikara ihany koa. Fitansana olana no marobe fa tsy ny vahaolana atao anatin'ny voizaka, fa eo ihany koa ny lavitrezaka. Kompani izay tsy ahivina anatin'ny fahasahiranana avokatra ny tsy fahaiza mitantana ireo mpitondra fanjakana. Fa tsy manana politika manana vahaolana ho an'ny sosialim-bahoaka ny fitondrana Rajoelina. Porofony izany ny
ny fiakatra ny vidin'ny mpiainana efa ho isan'andro izao hoy ny teo aniva ny kolektifa ny malagasy tsy voafehy ary akatra trano ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro vokatry ny tsy fananana politika mpamokatrana mazava tsy azo tazam-potsy ny fanapotehana ny firenena fa tsy maintsy mandray andraikitra hitondrana fanovana raha ny fanazavana. Miakatra tsy misy fitsarana ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro eto amintsika na ny afarana io na ny vokarina eto an-toerana. Taorian'ilay fameram-bidy sy nitondra vahaolana nataon'ny fitondram-panjakana tsy nisy intsony ny paikady mazava nentiny hatrehany fitanga ny vidim-piainana io. Ny anilika andraikitra amin'ny krizy eo amin'ny sehatra iraisampirenena ny ady eo amin'ireo firenena vahiny izay no mamaiky ny mpitondra fa tsy ny fiatrehana sy ny famahana ity olana sosialy mampikaikaika ny vahoaka ity hoy ny teo anivon'ny FMI Malagasy isan'ireo mandrafitra ny kolektifa ny Malagasy. Aiza ve ny fitondrana dia miteny hoe tamin'ilay hoe 10,000 ny 1 euro raha tsy zarany teo izy efa ray alina eo zao zany 9,000 ny siramamy mifaly nareo fa raha tsiziny teo 2,000 sy ray alina ny kilao any siramamy. Izy mantsy ny teny hoe ny ataoko anatin'ny 5 taona izy tsisy na vita atao anatin'ny 90 taona ny mpitondra teto. Tena marina ny teniny reo ndresako reo zany tsisy na vita an'ireo tsy nisy na vita nampiakatra ny euro 10,000 ny 1 euro ny dollara ohatra ohatran'izay keo fa ny zavatra goavana be vitan'ity fitondrany ity akoatran'ireo resahako reo zay tsy nisy filoham-pirenena na vita anatin'ny 90 taona ary mbola lazaiko koa hoe tsy nisy firenena mbola nanavy vitan'izay dia le hoe andeha hampianatra ny zanako anao misy ministeran'ny fampianarana eo dia ianao no antsona hiantoka ny dable efa miantoka ny mpampianatra ankehitrika. Fotoan'ny fandraisana andraikitra izao fanavotam-pirenena fitondrana ny fanovana ahafahana mametraka ho avy tsaratsara kokoa ny dimy sy ny fara ho hiatran'ny faneho-kevitra. Andray anjara amin'ny fifidianana solombavambahoaka ny kolektifa ny Malagasy ary manainga ny olom-pirenena hitondra ny anjara biriky no an'ny tanindrazana amin'ny fifidianana ho avy io. Io nataoko hoe amin'ity ndray mitoraka ity mandehanareo acteur zany hoe nareo mihitsy zany no tompona andraikitra mijoro mandeha mifidy dia miaro ny safidy dia averimberiko foana hoe any amin'izay toerana ifidiananareo atony ny député mpanohatra ao anatin'ny kolektifa ny candidat omeo tanana izy tsy voavidy voly ianareo tsy mitaky voly ianareo raha mila fiovaninareo efa fantatrareo hoe aiza le olona miavana makany amin'ny fanovana satria ny olana dia zao rehefa miresaka fifidianana antsika dia le olona hofidiana foana no resahana fa tsy nenge manao ny fifidianana fa le vahoaka mandeha mifidy dia hoy izaho hoe mandana amin'ity ndray mitoraka ity mbola misy chance atsika zao hitondra ny fanovana fantatritsika fa raha mbola reo mpitondreo no eo dia fa zao iainantsika zao azafady tsy zao iainantsika zao fa mbola miratsy no zao iainantsika zao. Tsy afaka hifidy ny kandida solombavambahoaka hitondra ny fanovana ny olom-pirenena raha tsy voasoratra ao anatin'ny listim-pifidianana. Io no antony anengany ny kolektifa ny Malagasy ny olom-pirenena feno taona anoratra anamarina ny anarany ao anatin'io lisitra io mba tsy ho verozo amin'ny 2020 volana Mey izao fa afaka anefa ny adidy ho an'ny tanjanaka. Nisy fiantraikany avy hatrany tamin'ny famatsiana solika tao Masina renivohitra ny fitokonana ireo mpitatitra solika any an-toerana nilarina avokoa ny tobin-tsolika androany ary tany amin'ny manodidina ny tamin'ny ray ora tolakandro teo tobin-tsolika miisa 2 sisa no afaka nanao ny famatsiana. Manoloana ny fitokonana io ihany namoaka ordre de réquisition ny fanjakana maniry ireo mpitatitra iverina andray ny asany. Nisy ihany koa ny fifanantonana teo amin'ireo mpitatitra ny tokona sy ny tompona andraiki-panjakana any an-toerana androany ihany. Ny fanaovan'ireo mpitatitra ny service minimum mandritry ny 2 andro ary ho an'ny tanàna ny Toamasina irery ihany no tapaka taorian'ny fionana io saingy tsy ireo fiarabe mpitatitra rehetra no hanao izany fa ireo citerne kely. Mitoy araka izany ny fiatoana ho amin'ny fitateran-tsolika mivoaka ny Toamasina. Fa azo sarobidy avy amina botry no taterina amina camion ao amin'ny port Mahajanga nanomboka omaly ary nitoy androany hatreto aloha tsy mbola fantatra mazava ny toetrana ny avin'ireo azo sarobidy ireo na avy any Soalala na avy any Mitsinjo tsy mbola fantatra ihany koa izay tena tompony sy ny toetrana alehany.
ahitana fanondranana azo palisandre marobe avy amina botry taterina ao anaty semi remorque iny amin'ny quai orange majanga nanomboka omaly 20 martsa hatramin'ity androany raika amin'ny 20 martsa ity. Fiara misy satelo toy ny sprinter fotsy iray no tazana manakandalana sady manakona ny fitaterana ireo palisandre ireo. Ahitana camion miloko mena mitondra bouteille gaz iray ihany koa eny toerana mibahana sady manakona ny asa fitaterana ny palisandre avy any anaty ranomasina, ary camion iray to mampidina simenitra nefa mibahana manakona trany ireo palisandre eny amin'ny quai orange. Tsy misy afaka mivezivezy io lalana io ary voabahana tanteraka nandritra ny chargement. Vatan-dehilahy maromaro no miara-misalahy amin'ny fampidinana ireo palisandre ireo. Atreto aloha tsy mbola fantatra mazava ny toerana ny avenireo azo sarobidy ireo na avy any Soalala na avy any Mitsinjo. Tsy mbola fantatra ihany koa izay tena tompony sy ny toerana alehany. Raha ny endriky ny fitaterana ao atoerana, olona ambony sy manana ny maizy azy no mikarakara na mandray an-tanana io fitaterana io. Raha tsy hivina, efa nisy tranga tahaka izao ny taona 2024 tao Mahajanga ary olona manana andraikitra ambony no voatonona tao anatin'izany. Efa natratrarana voambona ihany koa tao Vohitraivo Amparavaravola. Rehefa nosavaina tamin'izany fotoana, tsy nisy taratasy mazava ireo azo sarobidy ary nisy taratasy kosa nivoaka ny faha-efatra ny volana Oktobra 2024. Taratasy fahazona mitatitra azo sarobidy nataony Kestora larana faharoa Lantora Kotomanga. Nandritra io taona 2024 io hatrany voambona na palisandre mihoatra ny 50 isan'andro avy any amin'ny Alatsinanana no niditra tao Ambatondrazaka. Rehefa nandeha an-tongotra sy ny loloha izany ireo mpitatitra hazo nandritry ny 2 andro sy 2 alina. Tsy voasambana ireo mponao Mahajanga na ny heviny tao anatin'ny tranga iny no nisy zavatra toe-javatra tahaka ireny fa mila ho isan-kerinandro. Ahitana izay fa moahana ny harem-pirenena antsokosoko izay ao Mahajanga ka ho taterina eto amin'ny fampahalalam-baovao ihany ny fahamarinana sy ny mahakasika izay fanoizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity ana ity. Mbola lavitrezaka ho an'ny mpitondra fanjakana ankehitriny ny fanatratrarana ny tanjony amin'ny fampizakantena ara-tsakafo ho an'i Madagasikara. Raha tsy mbola misy paikady mazava hoentina ampiroborobo ny famokaram-bary eto an-toerana hoy ny fanehoan-kevitry ny Paitoekarena Androany. Nambarany hatrany fa mbola miankin-doha amin'ny fanafarana vary ny firenena ary miteraka krizy ara-tsakafo goavana eto amin'ny firenena raha toka tsy hain'ny fanjakana ny mandanjalanja izay fanafarana vary avy any ivelana izay. Christian Jimby. Araka ny taremarika farany navoaka ny Instat izay namafisy ny ODR na ny Observatoire du Riz tamin'ny volana Desambra 2024 lasa teo. Mahery ny 7 tonnes ny vary nafarany Madagasikara tamin'ny taona 2024 raha toka manodidina ny 4,4 sy 4 tonnes izany tamin'ny taona 2024 lasa teo. Ta izay ny hena 3,7 isanjato raha ity taremarika nivoaka ty hatrany. Nambara amin'ny Paitoekarena Androany fa diso lalana tanteraka ny mpitondra fanjakana manoloana izay fampianana ny fanafarana vary avy any ivelany izay. I Madagasikara izay mbola miankin-doha tanteraka amin'ny fanafarana vary noho ny tsy fisian'ny politika mazava avy amin'ny fanjakana eo amin'izay fampiroboroboana ny famokaram-bary eto an-toerana izay. Milaza ny Instat hoe tena noho ny vokatra ny famokarana nandeha tsara dia na ena ny vary nafarana vokatra nandeha tsara ahoana moa tsy dia niova firene ny famokarana eto anatiny. Vao maika ary ny resaka lalana famoaham-bokatra reny vao maika sahirana ny tatsaha ka azadino ny apatsahivoko tsara fa ny 20 isanjaton'ny vary any eto ny famokarana vary eto atoerana any no amidin'ny tatsaha. Ny tatsaha nefa 20,7 isanjato ny vahoaka malagasy nefa 20 isanjato ny vokatra vokarany tsy tafavoakany. Misy olana eny zany fa maninona moa zany ny fanjakana tsy mitady vahaolana amin'ny hoe le vokatra tsy tafavoaka io. Le vokatra tsy tafavoaka noho ny resaka tsy visin'ny lalana. Tsy visiny zany ataontsika hoe lalana sy ny chemin de fer afana mamoaka le vokatra. Raha iverenana ny zavantseo nandefa taratasy ho an'ny ministry ny industrie et du commerce any Inde ny fanjakana malagasy tamin'ny volana septambra 2024 lasa teo ny mba andefasan'ny fanjakana indianina vary ho an'ny Madagasikara milanja 10 tonnes. Ny fanjakana malagasy izay nilaza fa ho fisorohana ny mosary sy ny tsy fanjari-tsakafo eto Madagasikara amin'ity taona 2024 ity no anton'izany fangatahana izany.
mampametra-panontaniana nefa ny taratasy nalefa ny fanjakana malagasy io ho hatrany ity pahay toekarena ity midika ve izany fa tsy maintsy isy krizy ara-tsakafo eto Madagasikara noho ny tsy nanomezan'ny Inde io varina farana milanja roa hetsy taona io. Ministeran'ny commerce zany nilaza fa hoe tsy ampy ny vary nisy tamin'ny heritaona ary nanoratra izy ministre ny commerce malagasy nanoratra tany ministre ny commerce indianina tamin'ny volana septembre telo amby roapolo sy roa arivo nilaza hoe apio zay fa tsy ampy ny vary satria tamin'io zany tsinona ny indianina zany nanapa-kevitra hoe tsy anolana vary non basmati tsony zareo satria zany tsy ampy tsony le izy ho an'ny teratany zareo ao anatiny mba tsy isina inflation interne zany any Inde. Dikan'izay ve tsy eka namitaka ve zany ministre ny commerce rehefa nanoratra tamin'ny tompon'andraikitra indianina hoe raha tsy amidinareo aminay le 200 000 tonnes vary satria zay le ao anatin'le taratasy raha tsy amidinareo aminay le 200 000 tonnes vary dia tena miditra ao anatin'ny mety mosarena mihitsy ny vahoaka malagasy zany daonany fanontaniana mipetraka toly zany fa inona moa ny dikan'izany teny zany. Tsy aivina ihany koa ny datin'ny 3 Jona 2024 lasa teo no nisy ny fifanarahana nataon'ny orinasa SPM anafarana vary milanja roa hetsy taona niaraka tamin'ny orinasa indianina Ensel na ny National Cooperative Exports Limited. Tsy azo nitanterahana nefa ny fifanarahana io noho ny fandrarana fanondranana vary izay nodidin'ny gouvernementa indianina araka ny taratasy tamin'ny 20 Jolay 2024. Nanao fangatahana manokana tamin'ny gouvernementa indianina araka izany ny fanjakana malagasy mba hanesorana io fandrarahana io ary tapaka nandritry ny filakevitry ny ministra Omaly fa nanome alalana ny ahafahan'ny Madagasikara manafatra vary 10 alina taona ny gouvernementa indianina araka ny taratasy tamin'ny 7 Desambra 2024. Raha ny fantatra ihany koa tsy mbola masana ny poniny eto Madagasikara ny vokabary izay vokarin'ireo tantsaha malagasy. Mbola ny 20% ny vary vokarina ihany no amidy eny an-tsena noho ny fanaovan'ireo mpandraraha fitehirizana fa eo ihany koa ny filan'ireo mpamboly amin'ny sakafo. Isan'ny olana goavana ihany koa ny faratsin-dalana izay tsy mahatafavoaka ny ankamaroan'ny vokabary eto an-toerana. Fanontaniana mipetraka araka izany ny hoe mety anahoana ny fiantraikan'izay tsy fahampiam-bary izay raha toa ka mihena ny fanafarana vary avy any ivelany nefa tsy mahasana ny mponina ny vokabary izay vokarin'ireo tantsaha ato anatiny. Mahakasika ny fifidianana dia ilaina ny fifampiresahana mijoakatoko ny fifidianana izao mba hisiany fifidianana marindra sy ao anatin'ny demokrasia. Antony karakarany teo anivon'ny FES ny Focus Démocratie izay fampionana ireo tompon'andraikitra avy amin'ny antoko politika sy ireo olom-pirenena. Ho fanomanana ny fifidianana sy mba tena isiny atao hoe demokrasia ho tanterahina ny forgeoment demokrasia izay ataony eo anivon'ny FES. Esika izay ampionana ireo olom-pirenena amin'ny antoko politika hitondrana fanazavana mahakasika ny fijoroany sy ny foto-kevitra tohanan'izy ireo. Satria ilay izy sehatra tena ionan'ireo antoko politika sy ireo tanora dia sehatra amin'ny politika dia ny zavatra endrasana nefa dia tena hoe horesy lahatra ny tanora fa ilaina ny firotsahana amin'ny fanaovana politika, ilaina ny fandraisana anjara amin'ny ataontsika hoe processus inclusif amina processus décisif indrindrindrindritsika fa mirotsaka ao anatin'ny fifidianana araka ny tenenindranona teo hoe maro ny zavatra nitranga sy maro ny fanaofao ihany nandritra ny fifidianana iny lasa misy distance be zany le ataontsika hoe ny compréhension amin'ny tanora amin'ny fanaovana politique somary very any zareo teo hoe ahoana ary zany tsy isony le confiance nefa ny antoko politika dia azontsika atao hoe tena anisan'ny acteur principal ao anatina élection démocratique zany ny législative na ny communal dia eo zany dia fotoana anankiray io hanazavan'ny antoko politika ny sain'ireo tanora indray izay te hanaraka azy sy ny mpanaraka azy ihany koa satria na ny ataontsika hoe na ny mpikambana ao anatin'ireo antoko politika eo ara dia mety tsy mahafantatra hoe fa ahoana ara ny lehibe anainy nandray fanapahan-kevitra tahaka izao na tahaka izao Isan'ny foto-kevitra lehibe ijoroan'ny FES ny fampananjana sy ny fampiroboroboana ny demokrasia. Mahery ny 7 eo ireo antoko politika andray anjara amin'ny hetsika ara ny fanazavana. Izy ny fampirantiana fa eo ihany koa ny ady hevitra manodidina ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny ben'ny tanàna.
fa tsy vaolana amin'ny fitotongana ny toe-karena eto amintsika ny fampiakarana folo isanjato ny karamafariny ambany ho an'ny mpiasa amin'ireo sehatra tsy miankina hoy ny avy eo aniva ny vovonana antso zava-pony izany raha toka tsy nitsaha misondrotra mihoatra lavitra noho izany ny vidim-piainana fampiakarana izay anakonana ny tsy fahombiazan'ny mpitondra ihany koa raha ny fanazavana trany Daniela Minarso. Ampiakarina folo isanjato manomboka amin'ity volana martsa ity raha nitapaka nandritry ny filakevitry minisitra Omaly ny sokajy karama ambany indrindra amin'ny sokajy voalohany MNCA eo amin'ny sehatra ivelan'ny fambolena na ny secteur non agricole izany hoe lasa 804 sy 4 hetsy ariary manomboka izao izay karama farany ambany izay ho an'ireo sokajy voalaza ireo raha 803 sy 4 hetsy ariary izany teo aloha. Miankina amin'ny sokajy kosa izay fisondrotana izay manomboka eo amin'ny sokajy M2 hatramin'ny OP3 ho an'ny sehatry ny fambolena kosa indray lasa 504 sy 4 hetsy ariary manomboka izao izay karama farany ambany izay ho an'ity sehatra ity raha 204 sy 4 hetsy izany teo aloha. Fisondrota karama folo isanjato izay tsy hisy fiantraikana amin'ny fiainana andavanandro ny mponina fa ihany koa tsy hamahavelively ny olan'ny toe-karena eto amin'ny firenena hoy ny avy eo anivo ny vovonana antso no izy tsy mifanaraka amin'ny fisondrotra ny vidim-piainana. Raha io ataoko hoe fepetsaraisiny io a le hoe fampisondrotana folo isanjato a dia ataoko hoe mandeha ila ihany satria raha ny fiainam-pirenena raha hoe ny resaka ekônomia mihitsy izay tena fototra dia tsy izay mihitsy ny vahaolana hoe asondrotra isaky mandeha hitantsika inge zany fa nisy fampisondrota karama teto tamin'ny ataoko hoe afaka ataona vitsivitsy zay a fa mbola zao ihany ny zava-misy fa misy anjara andraikitsy ny tsirairay indrindra fa ny fitondram-panjakana manao ny anjaikiny ny syndicat zay miaro ny zon'ny mpiasa mitaky ny fisondrota karama anana mpiasa fa efa mividy fa move ny fanontaniana lehibe apetraka dia move a manao ny anjara anjaikiny ny fitondram-panjakana na hoe ny mpitondra ny firenena ny anjaikitsy ny mpitondra firenena mantsy a dia zay le teneniko zay mampatanjaka ny ekônomia fa io a raha ohatra hoe ny karama fotsiny ny asondry isaky ny mandeha eo a ataoko hoe ohatra ny karazana fampanjina ny sainy maro fotsiny a dia hikorotana foana hitantsika inge zao hoe mikorotana ny fiainam-pirenena satria arakaraka ny anasondrotanao ny karama ohatrany eo dia misondrotra koa ny vidin-javatra nefany a le ekônomia ataoko hoe tsy mirindra marefo a dia vao maika majinika ihany a no hiaran'ny ataoko hoe fahasairanana ka zay zany ny fanontaniana mipetraka hoe rehefa andray fepetra ohatran'io na misy ary ny fitakin'ny syndicaliste zay teneniko mihitsy hoe manao ny asany a fa le mpitondra fanjakana ve manao ny anjaikany. Araka izany tsy misy afa-tsy ny fanatsarana ny toe-karena sy ny lafi ny famokarana anatin'ny rery ihany hoiatra ny fanazavana no ahafahana manarina sy mandrindry olona ny toe-karena eto amintsika io. Aminay a ny ekônomia atsika zao a dia tena ataoko hoe ambany dia ambany raha tsy tena hoe faible mihitsy a satria tsisy zavatra mandeha amin'ny laoniny hitantsika ny euro zao a efa 5,000 a ny vidin-javatra ny rehetrarehetra zay mahatonga an'io a tsy milamina ny ekônomia ka rehefa aprindra ny fiainana zany a sy ny karama ihany ny jerena fa ny ekônomia en général mihitsy a zay anjara ny mpitondra ary zay le misy taoko hoe ekônomia politika mazava mihitsy hitondrana amin'ny firenena zany fa tsy mandeha anjambany fotsiny fa aminay aloha ny zava-misy eto amin'ny firenena ireo mpitondra zay efa teo sy mbola mitondra amin'izao a dia tsisy taoko hoe lalatsaina ekônomia politika mazava hitondran'ny firenena fa mandeha anjambana ary resaka ataoko hoe mialatsiny amin'ny fiteny hoe resaka calmant na fampanjinjina foana ny atao amin'ny zavatra rehetra miseho na karazana problème miseho eto amin'ny firenena dia alamindamina daholo jirama alamindamina ny fitokonana atsy alamindamina fa tsisy tena hoe lalatsaina fototra entina mahana an'le vahaolana ho an'ny firenena ka aminay zany a tokony hanao ny anjaikiny ny mpitondra fanjakana dia mandamina ny ekônomia zay tena fototra ao a mba hirindran'ny rehetrarehetra fa rehefa milamina ny ekônomia dia mirindra ny zavatra rehetra mila ekônomia mirindra zany a dia mitombo azy a ny fahefamividin'ny vahoaka zay tena tediavina ka na misondrotra ary ny karama tsy voatery korotana satria io mampirona hoe misondrotra ny karama dia misondrotra daholo ny vidy fiainana dia eo ihany ny eo. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana tsy hivina tsy ampiovana inona na inona eo amin'ny isan-tokantrano io fiakarana 10 isanjato io raha mita amin'ny fiakarana ny vidin'entana fampiasa amin'ny andavanandro isan'izany ohatra ny vidim-bary izay efa mihoatra ny 10,000 ariary ny iraika poka.
isan'ny vetivety ao anaty dokam-barotra fo isika dia miverina eto aorian'izay ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Raikitra ny Zarakado ao amin'ny Telma. Zarakado miaraka amin'ny finday Telma anomanana no avy fihenam-bidy goavana amin'ny iFill Prime sy S Prime miampy bonus méga isurfena amin'ny fotoana rehetra. Ararotiaingana mba tsy ho diso anjara. Hitanao eny amin'ny Telma Shop akaiky anao na tsy dio ny page zoma.mg. Taviana somatsara ato anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao toizantsika avy hatrany izay mitondra takaitra avokoa ireo fiara pitatitra any amin'ny lalam-pirenena aorian'ny zotra iray potika ary manana sarotra ny fampiasana ireo lalam-pirenena indrindra ny RN2 sy ny RN6 ary ny RN4 raha ny fanazavan'ireo mpamily. Tsy ireo lalam-pirenena ihany saika ahitana fahasimbana avokoa ny lalana fampiasa eto Andrenivohitra. Fitiny Koloina. Manomboka eo Ambohidambinana hatrany Atapiketsa ny faratsy ny lalana ho an'ny lalam-pirenena fahaefatra. Manomboka eo Brickaville hatrany Tamatavy ankilany. Ireo lalam-pirenena faharoa no manano sarotra sy potika raha ny fanazavan'ireo mpamily hatrany. Misy amin'ireo lalam-pirenena vao avy namboarina no potika, tsy misy azo raisy izay mitombatra any amin'ny 2 ora mahery no lany iny an-dalana. Dranga izay anaovan'ireo mpamily Antsoavan-kehitriny. Nanaovana mavatarana zao taloha adiny 10 adiny 9 farany ela amizao dia adiny 5 bateo zany zavahoazy dia samy angatana le fitondram-panao jiro akaiky le momba le lalam-pirenena nefa miatokagna maro zany zay am'le lalana am'le BDB ny zavatra taty lalana ratsy le fandripalemana resaka pesina tobile dia zay ny angatana le fitondram-panjakany mba jiro akaiky le momba le taxi brosy manomboka tia ninona moa zany ty manomboka tia Ambodambinana zany jusqu'à ny Tapiketsa aloha dia fa ratsy dia manomboka tia Borikely indray azy jusqu'à ny Tsinjarano dia fa kely sisa lalana mazo lazana azy lalovana hoe andehanana za lalana tsara tena fa simba tena rotika be tena fa lalina tena fa lavaka be tena lavaka be mihitsy. Miteraka fahatihany koa ho an'ireo mpitatra ny faratsy ny lalana io. Mitondra takaitra ny ankamaroan'ireo fiara aorian'ny zotra iray. Mitomby ihany koa ny fandaniana amin'ny solika. Nazo tapaka ny Mandorosoroko tao. Ny aloha tapaka ny amortisseur ampiasana zany fa lavadavaka be ny voa. Ny orona zao voa avy kely teny ray andro fotsiny dia tsy afaka mandeha ny tomobile amin'ny lalana. Hitanao pasoa izy pasoa kely ray andro dia afaka androany dia bloka be andro izy avy. Zao izy ireo manambobotra kely anireny. Tokony asiany zareo maso ny lalana ray mitotsy masy mety hoe avokavoka ny Madagasikara. Zay piesy nefa amin'izao any lafo any karama koa maina. Mandeha ny voyage iray anao tsarakaraka le very fomba volazonao ny anamboarana ny tomobile anao. Ratsy tena ratsy fa misy manamboatra mipasipasika kely fa zara fa mipasika koa ary izy fa Brickaville makany Tamatavy zany zao tena lasa ratsy be adiny 9 izy amin'izao tsika zao. Tombo ny carburant laninao ianao zao raha manao 1200 midina Tamatavy lasa manao 1300. Ohatr'izany dia raha fa ny entretien tomobile anao zany lasa mitombo tsy mafy le lalana simba ny tomobile anao. Tsy misy intsony amin'izao fotoana ilay antsoina hoe dona miverina noho ny fahasarotana amin'ny asa fitaterana raha nambaran'ny tompon'andraikitra tetsy amin'ny tobo fiantsonana Andotapenaka. Isan'ireo anaovan'ireo mpitatitra fitaraina matetika raha ny fanazavana ny tokony hijerena vahaolana amin'ny fanamboarana izay tsy mionona amin'ny vonjy davanandro. Voalohany aloha ny raha ho anay ty amin'ny tobo fiantsonana maky Andotapenaka dia mahita aloha le somary ny RN2 zao hitako hoe somary sarotsarotra le Brickaville Tomasina le misy Brickaville Tsapanana fa somary le fomba fiteny azy fa be lavadavaka lavatsondro zay firesaka azy. Ny RN4 koa vao tamin'ny herinandro anontany dia eo amin'ny nanaovanay azy zao mandeha fiara VIP ary nandehanay tamin'izay teo amin'ny 14 heures de route teo. Za moa tsy technicien amin'ny resaka lalana fa mampiasa lalana dia mahatsapa hoe indraindray izy ohatran'ny iny zay matipitopy avy anga mahafalalako azy dia mora simba ihany indraindray. Eo koa le orana ny RN2 be mpandeha indrindra amin'ireo camion sy ny sisa nefa tsy maintsy andehanana koa le lalana. Hatreto aloha amin'ny ampahany angamba nihita ihany zay fa amin'ny ampahany fijery fotsiny amin'ilay za mandeha dia
mbola sarotsarotra aloha zany zay hoe fahavitany fahatezany lalana. Ankoatra ny faratsian'ireo lalana eny amin'ny lalam-pirenena ireo, mahazo vahina ihany koa ny lavaka eto an-drenivohitra tamin'ny lalao nosy aty amin'ny ranomasimbe indiana izay nampiatra nohon'ny Madagasikara tamin'ny taon-dasa ratsaivona no nasiana fanamboarana ny lalana maro eto an-drenivohitra saingy izao mahavelotra ran'izao sahady. Tsy nitatsano mahazo tombony amin'izao fitangan'ny vidin'ny legioma izao araka ny fanadihadiana natao tamin'ireo tantsaha tao amin'ny commune Ambohimanambola sy Alasora androany. Niakatra avy roa ny vidin'ireo akora fototra manampitrotraka ny fiovan'ny toetry ny andro. Tsy misy tohana avy amin'ny fitondram-panjakana nampiana azy ireo hiatrehana izany fa ny fikambanana tsy miankina no manoana. Onona saina. Efa tsy ho voavidy intsony ny vidin'ny legioma eny an-tsena araka ny faneho-kevitra ireo renim-pianakaviana eto an-drenivohitra. Miakatra avy roa ny vidiny ary misy amin'ireo mpivarotra tsy manome raha latsaky ny 400 ariary no vidiana toy ny tongolo maitso, kotomila sy ny sisa. Ny anana ihany koa manodidina ny 2,000 ariary vao ampiraofan'ny olona efa mianaka. Fiakaram-bidy izay tsy azahoany ireo tantsaha tombony raha ny nambaran'ireo mpamboly. Ny collecteur ny tena mahavoa amin'ny fa izay tantsara tena voa mafy amin'ny vidina simika sady mitena amin'ny kapeny zany le vidina simika tena lafo dia lafo nefa ny vidim-bokatra mory tsy mahaleny sara ny vidiny zany. Taloha zao ny simika raha amin'ny simika aloha 15,000 farafalafo ny simika 3,000 ariary zany. Fa zao izy efa tafakatra ny amin'ny 9,000 7,000 masom-boly nefa ny miakatra manaraka an'izay konko. Dia raha ohatra ny alkovera zao taloha ny fidanantsika alkovera moa taloha 500,000 dia 2,000 raha faran'izay lafo. Dia nefa amin'izao 5,000 5,000 dia 9,000. Ie tena enjana amin'ny mambola zao enjana. Le zavatra ampiasaina azy rehetra zany lafo daholo. Manana sarotra ihany koa ny fahazahoana masom-boly amin'izao. Zany hoe zay zao raha hatramin'izay zao ohatra hoe karoty zao dia alaina voaniny dia raha volenao zany ny karoty iny dia azahoana voaniny ohatra hoe mamy ray kapoaka nefa ny amin'izao le izy raha volena le izy ka angalana voaniny zara raha mahazo fariboty kapoaka satria tsy mahazaka an'le toetrandro le fangalana an'le voaniny. Le zavatra ampiasaina amin'ilay izy tena mihalafo daholo. Manana voanina karoty izy ohatra hoe 5 kapoaka dia azony amidy aminao 7,000 ny ray kapoaka. Fa amin'izao izy maka voanina karoty 3 kapoaka mety azony dia amidiny aminao 2 alina ny ray kapoaka. Dia midangana zany le vidina masom-boly. Zany hoe mamoa ihany le zany fa tsy mahavanina. Dia mividy any an-tsena ianao somary lafolafo konko nefa le vidina masom-boly. Fa tiantoka aloha misy nefa ezahana tsy maintsy atao le satria efa asa fivelomana. Miakatra ny masokarena, miova ny toetry ny andro, sarotra ny azahoana ny rano anondrahana ireo fambolena. Olana izay tsy maintsy sedraina noho ny tsy fahitana sy ampiariana hafa, fa ihany koa efa fahazarana ho an'ireo tantsaha ny mamboly. Ie tena sahirana be zay tena mijaly na fanondrahana fambolena ara tena sahirana be eo mahita rano miady lavaka lalina vao misy rano. Amin'izao aloha tena sarotra noho tamin'ny lasa tena sarotra be fa tsy maintsy atao le izy satria zay le fivelomana. Sakafo justa sakafo aloha hatreto fa miandry vidina an'le vidin'entana indray vao mba mahavita zavatra hafa. Tsy afaka manangonangona zareo amin'izao? Mbola tsy afaka aloha fa mbola tena ambony be ny vidiny. Miantso ny fitondram-panjakana zay mba hijery manokana an'le tantsaha satria any zany tena bazin'le amin'ny kapien any zany ny tena bazy amin'ny resaka foto-tsakafo rehetrarehetra. Satria raha vao tsy voatohana moa zany ny tantsaha dia inona moa no hoantsika amin'ny kapien satria miainga avy aty ambanivohitra daholo ny zavatra hohanina rehetrarehetra izay hojobakiana mba an-drenivohitra na miakatra makany Toamasina na makay miainga aty ambanivohitra daholo tompoko. Le tantsaha zany ohatrany tsy voajery le fitondram-panjakana mihitsy. Adino ny maolona eo amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro eto Madagasikara antony tsy mampahomby ny fiarovana ny tontolo iainana ho ny tompona ndraiky teo anivon'ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana.
ny monnaie for Madagascar izay fikambanana tsy miankina ny forona tany Angleterre misehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny ady amin'ny fahantrana eto amintsika efa ho 70 taona izao. Ny fiarovana ny tontolo iainana raha hatramin'izay ohatra ny hoe nisaraka kokoa hoe tia fivelomana tia tontolo iainana ireo zavatra tsy maintsy miaraka. Raha mieritreritra zany ianao anao faritra rovana anankiray ohatra ny misy ponina eo amin'ny toerana iny dia tsy maintsy eritreretina zany hoe ohatra ny ahoana ny azon'ireo ponindreo mivelona ara-dalàna nefa voaro le tontolo iainana manodidina azy. Zany hoe ny fanakambanana andreo zany fieverana an'le maha olona azo omena tsy ny olona zany raha hoe tsy manako hoanina izy dia manao zay azony vokatra aingana azo hoanina. Ny amin'izao zany ny tena ifantohantsika noho ny fiovan'ny toetrandro dia ny fiarahamientana etỳ amin'ny fotony sady vokatra sakafo hoanina izy no voatsinjo le tany mba hamokatra. Zany hoe le fambolekazo zany tsy hoe fambolekazo fambolekazo hoe hazo fotsiny fa hazo sady sakafo no miaro ny tany. Nanatanteraka fambolekazo teny amin'ny commune Ambohimanambola androany ny monnaie for Madagascar miaraka amin'ireo ONG mpiara-mombona antoka aminy eto amintsika. Zanakazo izay mamaly ny filan'ireo tantsaminy andavanandrony no novolena tamin'izany. Tsy ampy ny tohany avy amin'ny fanjakana ary tsy mbola manara-penitra sy mifanaraka amin'ireo teknôlôjia avo lenta avy any ivelany. Ny fitaovana hoentina mamantatra sy maminavina ny toetry ny andro eto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao ny tale jeneraly foibe ny famantarana ny toetry ny andro androany. Zava-dehibe sy tokony ataon'ny fanjakana avy an-dondrarany efa io fikarohana sy fampiroboroboana ny famantarana ny toetry ny andro io noho izy izay miantoka ny famolavolana ny paikady isorohana ny fiatraikany fiovaovan'ny toetry ny andro eto amintsika ankehitriny. Christian Jimby. Voasikajo firenena marefy indrindra maneran-tany manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro i Madagasikara ho ny minisitry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro androany. Nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny toetrandro. Nanamafy ankilany ny tale jeneraly ny foibe famantarana ny toetrandro fa mbola lavitrezaka ny fampivoarana sehatra ny famantarana sy ny faminavinana ny toetrandro raha ny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao noho ny tsy fahampian'ireo fitaovana sy ny teknôlôjia vaovao entina manantanteraka ny fikarohany. Raha mikasika hoe zao aiza ny foibe famantarana ny toetrandro amin'ny lafin'ny teknôlôjia dia mbola lavitra ny ezaka. Voalaza misitra teo fa tamin'ny andro fanjanahantany ohatra na ny fandrefesana rotsakorana fotsiny dia nanantany amin'ny 500 tany isika. Ireo gara ferroviaire ireo tamin'ireo lalamby zany na makany Atsimo zany na makany Tsakabe na makany Anakaloatra na makany Manakara na makany Tomasina dia saika nahitana fandrefesana mikasika ny toetrandro farafahakelina rotsakorana nefa amin'izao fotoana izao dia zara tsy mafeno 50 akory ary. Dikan'izay raha tena tiatsika tokoa ny tiliny zany toetrandro zany dia tsy maintsy manao ezaka isika. Tokony hanana sampana foibe famantarana ny toetrandro avokoa ireo distrika manerana ny Madagasikara. Mora iomanana mialoha raha sendra loza voajanahary toy ny rivodoza, ahitany, tondradrano sy ny maro hafa. Raha tena hoe ahita tsara zany hoe resaka fiomahana ho an'ny rivodoza zany tsika, zany fiomahana ho an'ny tondradrano zany tsika dia farafa ratsiny tsy maintsy mahana toerana fitila toetrandro isaka ny district tsika nefa mahana district 170 dia mbola tsy ampy be dia be mihitsiny fa efa miezaka zany tsy vita fanjakana malagasy rery fa tsy maintsy miaraka amin'ny praion'olonatoka. Nanomboka androany teny Analakely ary aritra 3 andro ny ivo ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny toetrandro. Isan'ny lohahevitra napetraka ny firenena mikambana amin'ity taona ity ny hoe lohalarina amin'ny hetsika ny mahakasika ny toetry ny andro. Manambahiny sambana fampalalambavao amin'ity alina ity dia avy amin'ny association mikarakara ny Dola Beach miarabanao tonga soeto amin'ny fampalalambavao fantany voalohany avy hatrany dia hoavindray ny Dola Beach izay festival anisany manana ny lazany tokoa ny faritra Vatomandry any hiditra amin'ny andiany 12 sika amin'ity inandray zao hitranga. Fa miarabanao ary mahay miaraba ny mpanaraka ny fandarana hiditra amin'ny andiany 12 isika amin'ity amin'ny 29 mars ka hatramin'ny 1er avril eny amin'ny torapasika Vatomandry. Be dia be ny zavatra hitranga
satria raha tsy teny fotsiny aho hoe tafiditra ao ny fanatanjahantena ny kolotsaina ary ny alavoly eo ihany koa ny resaka tourisme satria misarika vahiny be deaibe izy io dia ahitantsika carnaval d'insigne et déguisé ary anisan'ny tena maresaka eo ihany koa ny beach soccer open masculine sy féminine ny rugby beach ny standia sy ny vente exposition ary ny ataoko hoe tafiditra ao anatin'ny alavoly sy ny kolotsaina angamba dia ny zavakanto satria ho avy ihany koa ny groupe wawa ny groupe tansmena sy le rovavy izay miangaly basesa avy any Tamatavy. Etsika ara-kolotsaina sy zavakanto manahoana tena inona ny tena hoe zavatra hiavaka ao amin'ity andiany faharombiny folo ity? Io moa toy ny mazatra dia ny lenta zany mitombo foana isan-taona mitombo foana ny lenta ary ny ao amin'ny beach soccer zany dia open PDB ny avy any amin'ny faritra mandray anjara amin'io fa hatreto moa mbola tsy mikatona ny fisoratana anarana na any amin'ny élection misy émisteur ary PDB koa ny avy any amin'ny province misy any avy any Majunga faritra Analanjorofo Tamatavy Tananarivo tsy voafetra fa hatreto mbola tsy mikatona ny fisoratana anarana eny fa na ny mpamandrika stand ary dia betsaka koa ny avy any ivelany avy amin'ny faritra ivelany Vatomandry. Betsaka ihany izay zavatra azo atao izay fa manahoana kosa ny fandraisana anjara hoana fa ahafahan'ny olona handray anjara ao anatin'izay hetsika rehetra izay. Eo ndretsika izao afaka mandray anjara daholo rehetrarehetra satria tena hoe au niveau national le izy tsy voafetra fa afaka mandray anjara ny rehetrarehetra efa misy moa ny annonce ny fisoratana anarana alefa nay any amin'ny tambazotra serasera eny any amin'ny pageny de la beach dia any efa misy an'izany fisoratana anarana zany. Fanentanana fariny angamba androvina marina moa zany le izy dia afrina no faharetan'izay de la beach andehany faharombiny folo izay. Mandritra ny efatrandro eo amin'ny torapasika Vatomandry ny 29 mars ka hatramin'ny 1er avril ary manentana antsika rehetrarehetra ho tonga satria ny Vatomandry zany dia anisany ranomasina sy torapasika voalohany akaiky ny renivohitra Madagasikara satria adiny 5 adiny 4 adiny 7 farafatarany dia efa tonga any eo amin'ny 270 km ary ny olony vahoaka amin'ny Vatomandry dia olona mahay mandray vahiny ary tanàna milamina ka tongava antsika rehetrarehetra fa idola any amin'ny torapasika Vatomandry tsika ary resaka amin'io ary ampitiavana hatrany no andraisanay anareo rehetrarehetra izay ho avy. Isagny ianao ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao-ny kolo vadika ho any amin'ny faritra Vakinankaratra avy hatrany isika dia tao anatin'ny renivohitra Vakinankaratra no nanomboana ny rodorody ny fanambaram-pananana etsika izay no karakarain'ny birao maleo tena hiadina amin'ny kolokolo eto Madagasikara ny Bianco ny alarobia faharoapolo ny volana martsa lasa teo tanjon'izao etsika izao ny tale général ny Bianco ny fepetra isoroana ny kolikoly ary tsy ny fanagadrana no zava-dehibe fa ny fandavana tsy hanao kolikoly andrinirina randria miarso kolo Antsirabe. Natomboka teto Antsirabe renivohitry ny faritra Vakinankaratra ny alarobia faharoapolo ny volana martsa 2024 sy 2025 lasa teo nrodorodo fanambaram-pananana etsika izay no karakarany birao maleo tena idina amin'ny kolikoly eto Madagasikara na ny Bianco teto amin'ny trano be ny kolotsaina teto Antsirabe no nanaovana ny etsika ary tonga taty toerana ny tale général ny Bianco niaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminy fepetra iray isoroana ny kolokolo ny fanambaram-pananana ary anisan'ireo fehezan-dalàna tokony ampiarina ary mahavoasa ny tsy fanaovana izany ka mba hamelomana izany fehezan-dalàna izany indray dia izay no antony nanaovana izao etsika rodorodo fanambaram-pananana izao raha ny fanazavany tale général ny Bianco. Fepetra fisoroana hoy ateo ny fanambaram-pananana ka soroana zany ny eritreritry ny sasany amin'ny alalan'ny fanambarana azy amin'ny fomba menetiketika fa tsy misy ananana aya ny fananana izay no arsina dia rahabaina ianareo navitan'izany ary nahalalanaizany satria ny lalàna mandidy ny amin'ny anatanterahana azy ary voalaza ao anatin'io lalàna ihany koa fa ny hoe ny tsisy fanatanterahana azy dia diso manoloana ny lalàna ary azo enjena hatreto ny birao maleo tena dina amin'ny kolikoly tena mbola tsy nanao an'izay loatra fa manomboka amin'ity rodorodo izay etsika anankiray akapobeny atao eto amin'ny tany sy ny firenena ary natomboka ary atomboka eto Antsirabe izany dia mieritreritra izahay fa mba tsy ho sanatria ho fehezan-dalàna maty lettre morte le izy dia tsy maintsy ho ezahana
ny amelomana azy ary ny famelomana azy dia jerena hoe izy nanao izy tsy nanao. Ny kolokolo no mampahantra sy mampitotongana tanteraka ity firenentsika ity hatramin'izay ka hatramin'izao vanim-potoana izao ohatra ny tale jeneraly ny Bramaleo tena idina amin'ny kolikoly eto Madagasikara tsy mifanagadrana ny zava-dehibe fa ny fandavana ny kolikoly raha ny fanazana. Zahay atao Bramaleo tena idina amin'ny kolikoly indrindra ny zahavako manokana mitariky ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara dia tena le malagasy sont très compliqué fa rehefa mandahinao dia tia no azonao no vendrana tsy mamotaka ny olona satria misy an'ilay fitenenany manao hoe trop bon, trop bon, trop bon, hein? Vous avez toutes les qualités, bonnes qualités du monde. On vous considère comme des cons. C'est d'accord, nous allons. Les fatales, des tsara, vous n'êtes pas trop cons. Mais à la fin, t'es petit, ça, hein? Ça dit, la zèle, il faut vendre, non? Les fatales, maintenant, t'as qu'on est pour lui. Déjà, il a un arrêt, il faut tout le monde différent, il faut la tison, lui. Il faut tout le monde, nous, on coule, coule. Il faut la voir, il y a un peu de créer. Il faut tenir les nattes. Rehefa latsapaka ilay kolikoly dia ao izy dia miraikitra. Aminay tsy ny fanagadrana amin'ny zava-dehibe fa ny faharesena lahatra anda dia mbola ho ataontsika latsapaka mihoatra amin'izao hoe ilay kolikoly fa isika ihany noerana dia raha ianao rery izany mety tsy manao an'ilay izy ao anatina toeram-piasana dia izy io tsy namantsika misy an'izany hitanay. Araka izany dia totosa teto amin'ny renivohitra ny fatrovakinankaratra ny rodorodo amin'ny fanambaram-pananana etsika izay nokarakaran'ny Bramaleo tena edina amin'ny kolikoly eto Madagasikara ary vinaniana mbola hitohana amin'ny faritra hafa ity etsika ity. Indray mbava amin'ny vaovao fahasalamana dia misy olana amin'ny fahasalaman'ny ativava sy ny fiavokoa ny 20 isanjaton'ny malagasy hoy ny mpitsabo nandritra ny fankalazana tamin'ny fomba ofisialy ny fahasalaman'ny nify sy ny ativava tao Matsiatra ambony. Azo atao tsara ny misoroka mialoha ahafahana mampiena io salanisa ambony io. Maro ireo narararoatra izao andro raisam-pirenena ho an'ny fahasalaman'ny nify sy ny ativava izao raha ny teto fianaran-tsoa manokana satria dia maimam-pona avokoa ny fitsaboana sy ny fanalana nify ny fitiliana ireo aretina maro samihafa toy ny diabeta omba miady anony sy ny vozon'ny tranjaza sy ny fijerena maso maimam-pona. 20 isanjaton'ny malagasy zany misy olana amin'ny resaka fahasalaman'ny ativava sy ny nify dia io zavatra miteraka olana amin'ny zaza mbola mianatra aloha zany fataparan'ny fianarana any an-tsekoly hoanina ireo izay efa lehibe miasa dia fahatapahana amin'ny resaka fitadiavam-bola izay miteraka vesatra ao anatin'ny ankohonana. Azosoroana tsara nefa ny aretinify raha toa ka avoaja ny fikojakojana azy io. Ny ezaka tena ny ezaka voalohany atao zany dia ny fisorohana an'izay le aretinify zay hoe ahoana ny atao zany mba tsy ho tonga le aretinify voalohany indrindra any amin'ny ekôla. Anisan'izany koa fanentanana amin'ny radio sy ny televizion. Tokony isaky ny enim-bolana zany manatona fahasalamana manala le tainify le maintimainty mipetaka eny amin'ny nify reny. Ahafahany hitondran'ny olavitry ny mpitsabonify eto amin'ny faritra Matsiatra ambony ihany koa ny fisin'ireo olona izay tsy mpitsabonify akory nefa manao izany asa izany ka nanaovan'izy ireo antsoavo. Misy maka nify maimaim-pona eto amin'ny faritra ny fianaran-tsoa tapin-tanàna volana maromaro zay tsy mahafantatra an'izany ny olavitry ny mpitsabonify sy ny ativava nefa misy zany isaky ny sabotsy tolakandro dia nahazo telefôna izahay tamin'ny tompon'andraikitra voalohany fahasalamana teto fianaran-tsoa milaza fa misy zany zareo manao ny soins de proximité izahay tompo tsy mandrara ny soins de proximité ary nanao an'izany zahay hatramin'izay vahiny angamba n'izany olo izany ka tsy mahafantatra ny zavatra efa vitan'ny olavitry ny mpanala nify sy ny ativava teto fianaran-tsoa. Hatramin'ny ela dia fanao an'izany ary fantatry ireo mpanao gazety ny asa taonay isa taona farafahakeliny indray mandeha. Saripady ny fitsaboana io ativava io kaoka ireo izay nianatra sy mandalina manokana azy no tokony isahana sy iandraikitra izany asa izany. Ka toherina eto tompoko fa tsy azo atao ny article 3 ao amin'ny code de santé dia milaza fa ny dentiste diplômé ihany no afaka manala nify amin'ny territoiren'ny Madagasikara nefa dia misy tsy dentiste nefa manala nify ka izay mahatonga anay miteny fa toherinay ny fanaovana izany satria sady manararoatra ny tsy fahalalany tonona
no andraikitry ny dentiste ny mianatra zany ka mahafantatra ny fahasalamana mikasika ny nify sy ny ativava. Maro ny voka-dratsy mety ateraky ny tsy fahasalaman'ny nify sy ny ativava ka tokony ho kojakjaina. Mety hiteraka hatramin'ny fahafatesana ihany koa anefa izany raha tsy ireo izay nianatra manokana azy no mandray an-tanana ny fikojakjana sy ny fitsaboana azy io. Ko dia manentana andrehetra mba anantona ireo tobi-pitsaboana natokana ho an'izany raha misy olana makasika ny tsy fahasalaman'ny nify sy ny ativava mba isoroana ny loza mety aterany noho ny tsy fitandremana. Pejy ny fanatanjahantena dia efa vonona hiatrika ilay lalao ara-pilalahiny ao anatin'ny fenetra FIFA mars 2024 ny Barea Madagasikara amin'izao fotoana izao. Lalao izay atao tanterahana ao amin'ny Rampitso sy alatsinainy ho avy izao ka ao amin'ny Rampitso dia ny Burundi no ifandona amin'ny Barea Madagasikara ary ny alatsinainy kosa dia Rwanda. Lalao izay ho tanterahana etsy amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina. Ifavonina amin'ny lalao izay ifandomana amin'ny ekipa-pirenenan'ny Burundi sy ny ekipa-pirenena Rwandais izay ampiatra noho ny Madagasikara ny Barea raha nambara ny mpanazatra nasionaly Rakotondrabe Romuald na Roro Androany. Tanjona ny anamafisana ny fiarahan'ireo ekipa vonavondrona amin'ny alalan'ireto lalao roa ireto. Ankilan'izay ihany koa ny fiomanana sady ny lalao fifanitsanana iadina ny amboara maneran-tany ny volana Jona andro fahatelo. Le objectif marina fa match amical dia izy ity fa averimberiko foana ny ekipa-pirenena na ekipa-pirenena izy na izy tsy afaka miteny lalao ra-pirahahiny match amical mipetraka tanteraka izay resaka hoe tokony andrisy foana tsy moramora satria ny olona koa manoma fa raha ny tanjona dia mazava-bio hoe manana lalao roa tsika zany fa ny lalao andro fahatelo sy fahaefatra amin'ny volana Jona eo amin'ny Comore sy Mali izay ny antony da ny fanomanana amin'izay fotoana izay. Izay ny mety ho fahabangana satria ny tokony izy dia ny fotoana ohatry izao ny tokony anamafisana ny fiarahana ao anatin'ny ekipa-pirenena ity mba ahafahana miatrika amin'ilay lalao amin'ny volana Jona. Ny zavatra marina koa dia zao fotoana fanamboarana ekipa anankiray zao dia fanamboarana groupe zany hoe tokony misy groupe efa tena mipetraka tsara zany amin'ny volana Jona. Ankoatra izany, nambara ny mpanazatra ny ekipa-pirenena ny mikasika an'ireo antony tsy nahatongavan'ireo mpilalao anatin'ny lisitra izay hiatrika ireo lalao ara-piralahiana ireo. Mpilalao manana ny olona manokana. Anjaran'zareo no miteny an'izany fa tsy anjara tsy tonga zareo akoatra ny hoe maratra. Ray Carolis zao dia miteny mazava-be tamiko izy hoe ohatsy lalao 5 sisa no tournoi za mba ao anatin'ny course meilleure buteur izy match amical ny ekipa anay koa manana chance hiakatra première division amiangavy aho mba tsy tonga zay ny Carolis ho an'ny Hakim Abdallah naratra izy ny match farany latary navita 90 minutes fa rehefa aveo fotony nalefa ny ety daholo ny rem sy ny zavatra rehetra tany amin'ny dokotera sy ny sisa. Ho an'ny sasany ny azoko tenenina dia zay ny ataoko hoe resaka izy manokana Marco Lapoussin Métanir. I Thomas tsy afaka tonga rehefa fenetra FIFA satria izy ny club national tsy mivory fenetra FIFA zao. Miasa ny championnat manomboka fa i Dorian Brésilien contrat tany amin'ny club izy efa miteny mety ilalao ao La Réunion izy mety everina ilalao La Réunion fa mety mbola amin'ity mois d'avril ity. Mazava be zany resaka njiva maratra ao amin'ny fiverenana tanteraka izy amin'izao fotoana izao dia mifampiresaka lalao njiva amin'ny volana Jona mihitsy ho sanatria misy réussite tapoka amin'ity mois de mars ity. Tsy aivina raha ampitso amin'ny iray ora tolakandro etsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina no ifanindrana amin'ny Burundi ny Barea de Madagascar. Ny alatsinainy ho avy izao kosa no ifanindrana amin'ny Rwanda etsy Mahamasina hatrany ireo mpilalao malagasy. Zava-dehibe ny fandraisana anjara amin'ny lalao ara-piralahiana tahaka izao. Raha nambara ny mpanazatra amin'ny fiatrehana ny fifanitsanana iadina ny amboara maneran-tany afaka 3 volana. I Madagasikara izay ifanindrana amin'ny Comore sy Mali ny volana Jona ho avy izao. Amin'ny maresaka avy any ivelany nametraka volavolan-tetika sa ho an'ny filan-kevitra ambony firenena mikambana ao Mali États-Unis iantsona fampitsarana ady tsy misy atakandro sy famitsorana ireo takalinaina ao bande de Gaza raha ny fanambarana nataony Anthony Blinken sekretera mpanjakana amerikana tamina fahitalavitra saodiana ao Maliana. Dingana sy fanapa-kevitra voalohany ho raisin'ny États-Unis hatramin'ny siny fifandonana teo amin'ny Israely sy ny vondrona Hamas. Ankilany ny azo any Egypte androany alakamisy ity sekretera mpanjakana amerikana ity mialohan'ny andehanany ao Israel rahampitso.
dia ny maresaka avy any ivelany ihany koa tomboka lasi tomboka vavy mamarana ny fiarantsika tamin'ity anio ity sorana feny ianao nanjo izany hatramin'ny farany rampitso amin'ny ora mazatra ny tenako sy ny ekipany fampalam-baovao mamy fotoana manao eto indray veloma tompoko. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax vous a présenté Nivabo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.